Salama tompoko. Reto misy karazana fahotana fito izay ambarany ten'Andriamanitra amintsika fa tena fahavetavetana io mason'Andriamanitra mihitsy ny fanatanterantsika azy. Obolana toko fahina andiny fahina ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo tahaka izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao en'izao no alan'i Jehova eny fito azy no ataony fahavetavetana voalohany maso miavinavina, faharoa lela fandainga, fahatelo tanana mandatsatra marina, faefatra ny fo mamoritsainy ratsy, fadimy tongotra malaky miazakazaka anao ny ratsy, fahenina mamoaka lainga olombelony tsy marina, fafito ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Marina tokoa fa ny fahotana rehetra dia samy halan'Andriamanitra avokoa. Romana 6:23 tsika tsenjeriny amin'ny hoe fahafatesana no tambon'ny ota. Maninona nefa ireto karazana fahotana fito reto no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manokana eto fa tena fahavetavetana eo imasin'Andriamanitra mihitsy ny fanaovantsika azy tsotra ny valiny satria ireo no fahotana izay matetika mpahazo antsika izay efa tonga zanak'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia raisitsika tahaka ny hoe fahotana maivana kely reo, tahaka ny hoe zavatra tsy dia manahoana reo raha jerevantsika ohatra ny amin'ny maso miavinavina zany, ny lela fandainga zany, ny fo mamoritsainy ratsy, ny tongotra malaky miazakazaka anao ny ratsy, mamoaka lainga vavolombelony tsy marina na ny hoe manao vavolombelona mpandainga, mamafy ady eo amin'ny rahalahy, zany zavatra zany tahaka ny to maivana amintsika ny fandraisana anazy kanefa dia matetika sy mora mpahazo antsika efa zanak'Andriamanitra. Ny amin'ny hoe tanana mandatsa dramarina dia asiana fanazavana kely satria maninona tsy araky ny fiheverantsika azy kory izy io aty amin'ny testameta vaovao ny amin'ny hoe mandatsa dra dia tena hoe mamono olona mandray antsy dia mamono olona mihitsy fa tahaka izao ny fanambaran'i Jesosy azy atao amin'ny Mateo 10:1-2 efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona Exodus 20:3 no misy an'izay dia izay mamono olona dia mendrika ho elohina any amin'ny fitsarana. Eno tsara ny 2:2 izao kosa milaza aminareo ny amin'ny hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahy dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Zany hoe mitovy ihany zany ho amin'ny aty amin'ny fanekena vaovao na aty amin'ny testameta vaovao ny mamono olona tonga dia manindrona antsy olona sy isika izay tezitra fotsiny amin'ny rahalahintsika io. Izay no mahatonga an'ireo karazam-pahotana fito ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ireo hoe tena fahavetavetana eo imasin'Andriamanitra ny fanaovantsika azy satria ireo no fahotana malaky mpahazo antsika zanak'Andriamanitra ary matetika aza hita miverimberina eo amin'ny fiainantsika ka ilana fitandremana. Samy aro tain'Andriamanitra veloma tompoko.